Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zahatany any tokantrano indray ary toa mahazatra dia asaiko isika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Vita soamantsara ny zoma lasa teo tany Diego tao amin'ny Hôtel de la Poste ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka sy ny trophée ho an'ireo mpandray anjara tamin'ilay fifaninanana concours-na meilleur guide ny karakaraintsika tato anatin'ny fandaharana. I Laurier moa nahazo ny filaharana voalohany izy dia ampatsahivina antsika fa guide avy eo Ambilobe. Mbola hoentina amintsika ato anatin'ny fandaharana ihany ny atsipiriany mahakasika an'izay lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy izay. Fa androany aloha isika ato anatin'ny fandaharana dia hoentika hitsidika ny tanànan'i Tomasina ianao. I Tomasina dia anisan'ireo vily touristika anisan'ny mahasarika mpizahatany eto Madagasikara, indrindra moa fa ireo mpizahatany tonga amin'ireny sambo lehibe ireny na ny paquebot. Anisan'ny mandray anjara amin'izay fandraisana izay ny opérateur, indrindra ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoana. Izay no entina amintsika androany ato anaty fandaharana hitsidika toeram-pisakafoana anankiray isika sy toerana ihany koa fivarotana ireny hoe voandalana na zavatra vita malagasy amidy amin'ireo vazaha mandalo ao Tomasina ireny. Asaiko ary ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tomasina, renivohitra ara-toekareny Madagasikara noho ny fisian'ny seranatsambo iraisam-pirenena eto hatramin'ny taona 5,730. 20 kilometatra tora-droa ny haben'ny tanàna. Misy mponina 3,703 hetsy araka ny fanisana tamin'ny taona 4,200. Mando lava i Tomasina noho ny rotsakorana aty mihoatra ny 309 mm isa-taona, tsy latsaky ny 4,0 degré Celsius ny maripany. Betsy misaraka ny tompon-tany novantan'ny mpiavy teto ka nahatonga ny anaran'ny tanàna nantsoina hoe Tomasina rehefa ny fahatra teto ny tatsambo pirate anglisy notarian'ny kapitaine Thomas Tew tamin'ny faraparan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, izany hoe tamin'ny taona 2,930. The Pirate Round na Le Parcours du Pirate no ny antsoina ny fitarian'ny Thomas Tew tamin'izany. Nonina teto taona maromaro i Thomas Tew ka nantsoina hoe tanàn'i Tomas ny toerana nisy azy ka naharaikitra ny anarana mandraka ankehitriny ho Tomasina. Niezaka nanova ny anaran'ny tanàna ho Tamatavy ny Frantsay rehefa tonga teto ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Tamaga iondray ny fiangolan'ny tanora ankehitriny ny anaran'ny Tomasina amin'izao fotoan'izao. Noho izy amorontsiraka, ankoatran'ny mahatanàn-dehibe ara-toekareny Madagasikara azy, dia toerana mahasarika mpizahatany Tomasina. Voasary ny mpizahatany vahiny sy ny malagasy, indrindra rehefa amin'ny fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao. Adiny 5 eo koa dia tonga eto raha mandeha fiarakodia avy any Antananarivo amin'ny halaviran-dalana 3,700 kilometatra. Mba ahalalantsika misimisy kokoa ny Tomasina dia toeram-pisakafoana iray luxe manome lanja ny maha malagasy manasongadina ny vita malagasy avy eto Madagasikara no hitondrany ekipan-jahatany antsika ato Ampasimazava. Tonga soa eto Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy eto amin'ny Ampasimazava entre Java et Maersk no ahitanareo anay. Moramora kokoa no ahitana anazy eto amin'ny Bazar Be sur la route de l'Amiral Billard. Mora hita satria na ny couleur hita miavaka, misy bleu, rouge ity dia hitanareo eo misy ny plaque-ny Jama Cocktail Café, mora hita izy ary mora koa ahafahana amin'ny station misy station parking izay mampiavaka anay afaka mora hijanonana mahasaka fiara maromaro. Hiditra androsika aty amin'ny lalindalana amintsika asehoanareo ny restaurant hijerany misy zavatra tolotra ato amin'ny Jama Cocktail Café. 15 Desambra 2024 no nisokatra ny restaurant Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy. Fametrahana ny norme internationale amin'ny trano fisakafoana no fenitra arahan'ny Jama Cocktail Café rehetra misy eto amintsika. Standard ny teny fampiasa ilazana an'io eto amin'ny restaurant. Dia fantatrao miaraka amin'izay koa ny antony ahitana ny loko mena sy mainty tonga hatraty amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy. Tonga soa ato amin'ny restaurant Jama Cocktail Café. Ny restaurant Jama Cocktail Café dia restaurant afaka mandray olona hatramin'ny 125 personnes. Hitanareo amin'izao ny habeazany maha standard ny Jama Cocktail Café ny salle VIP raha ohatra ho an'ireo natolotra ho an'ireo olona hoe mila discrétion na hoe mila fivoriana mitokana zany tsy araka amin'ny be sy ny maro. Mananao sasa VIP anankiroa zay afaka mandray olona. Concept ny Jama Cocktail Café moa dia eo ny cocktail sy ny tapas. Ny tapas sy vita voakarakara
avy amin'ireo épices vokatra vita malagasy eto à Madagasikara izay mamelanja ny mahavita malagasy izay araky ny slogan raha teo moa dia ny hoe za malagasy dia ny zavatra vita malagasy no ezahana atolotra antsika rehetra avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara na ireo olona mpandalo vahiny izay tonga mitsidika ny faritry atsinanana. Raha izay zany dia tsy sakana amin'ny fanandrantana ny vita malagasy sy ny mahamalagasy ny fanarahana ny fenitra na norme internationale eo amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa hatraty amin'ny fandraisana mpisakafo sy fikarakarana sakafo. Chef Njiva, responsable restaurant, izy no hitondra antsika ato anaty lakozia haneho ny fikarakarana tapasy fiaroso eto amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy. Faly miarabanareo tompoko ny chef Njiva avy eto amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy. Androany dia ho aseho anay anareo ny spécialité an'ny Jama Cocktail Café plateau de tapas mixte spécialité anay. Mandroso ary tompoko, ny plateau tapas mixte anay dia présentenay anareo amin'ny plateau anankiray ngeza be ohatr'izao ho an'olona efatra izy ity. Ao anatiny dia misy ny salade sy ny izay ataon'ny chef de partie anay amin'izao fotoana. Salade, légumes, brochette henomby misy sauce teriyaki, roast vif misy masisiky, mamam, masirasira, friture toy ny beignet de calmar sy crevette, bâton de calmar, trondro, brochette de crevette no tsy maintsy voatsakonao amin'ny tapas mixte fiaroso eto amin'ny Jama Cocktail Café. Pinchos ity zavatra ity zany hoe toast asina rillette de poisson eo amboniny. Maromaro le zavatra atao amin'ilay izy satria plateau izay omena olona anakefatra. Tsy mihoatra ny 20 minitra ny fanomanana ato an-dakozia dia tonga any amin'ny mpisakafo. Vonona zany ny plateau tapas mixte pour 4 personnes antsika afaka aterina any amin'ny client amin'izay ilay izy izay mifandraiky izay mety tsara miaccompagner tsara ny cocktail rehetra base de rhum ny Jama Cocktail Café. Antsoina hoe tapasy ny sakafo rehefa tsakotsako sy misy karazany maromaro ndray miaraka tahaka izao ho an'ny mpisakafo mihoatra ny roa. Zava-pisotro no manampy azy arakaraka izay takiany tenda fa manana safidy rehefa ato amin'ny Jama Cocktail Café. Dia eo koa ny bara ity koa moa isan'ny mahastandard ny Jama Cocktail Café afaka mandray olona maromaro hitanareo amin'izao ny alebiazany. Avy eo moa misy ny cocktail présentation moment kokoa ho aseho antsika ny fanaovana anazy sy ny détail mba ho présentena antsika hifampizara amintsika ny traikefany ny ato amin'ny barman. International ny barman eto amin'ny Jama Cocktail Café noho ny fiofanana azony sy fandratovana traikefa azony izy ireo hatrany ivelany isa-taona. Cocktail no enti'ny tsiry amintsika eto fa mialohan'izay andeha aloha fantaritsika miaraka aminy ny atao hoe cocktail satria ny tonga ao an-tsaina fotsiny rehefa hisotro cocktail dia fifangaroan'ny zava-pisotro metimety amin'ny lela na fihen'ny sofiny, mety koa ho endriny na fofony no mampirisika antsika hisotro azy. Voalohany indrindra ny tomboan'ilay cocktail zany dia izao hoe misy fagnenjehana teo amin'ny resaka fisotroana rhum zany tamin'izany fotoana zany efa fotoana efa ela be tany dia misy fifampiresahana zany nataony barman na le mpikirakira le atao hoe rhum zany sy ireo le client ohatra fotsiny amin'izany ohatra akaiky dia akaiky resitsika dia ohatra atao hoe rehefa matetika le client anankiray tonga ohatra amin'izay zany la rhum coca izay ohatra ny teneniny dia bedy tamin'izay fotoana izay zany enjehana rehefa misotro an'ilay rhum dia novaina misy mot de passe zany dia teo amin'izay novaina hoe ohatra hoe Cuba Libre zao matetika fantatritsika ry cocktail international dia rehefa miteny an'io mot de passe iny hoe Cuba Libre dia efa fantatry le barman avy hatrany hoe zao ny ingrédient zay dia tamin'ny client io. Misy koa natao hoe mojito na morito samy manana fomba fitenenana anazy ny olona dia vao miteny fotsiny le client morito dia efa hainy barman rehetrarehetra le hoe zao zany le zavatra dia tamin'ny client io natao le izy loha izy tomana ny maso eo amin'ny
cocktail zany miendriny zany voalohany indrindra efa hitany maso zany fa mahafinaritra izy a mampite hisotro izy avy eo de mety maheno koa tsika zany ny fofona rehefa tonga amintsika izy a ny fofony le fangaro eo misy fruit eo misy légume ao misy jus isan-karazany tsy adidintsika moa zany rhum je ampiasaintsika ao anatin'izay ao anatin'izay koa ny heriny zany zay voalanjalanja tokoa fa atao anatin'ny jus fa tsy voatery hoe atao foana toy hoe tsy maintsy asiko an'ity de asiko an'ity mety akarary-tsika fa misy ny zavatra azo afangaro misy ny zavatra tsy azo afangaro misy fangaro afaka miaraka sy tsy afaka miaraka amin'ny cocktail ka izay no ilana fahaizana aminy indrindra amin'ny mahasakafo azy dia tsy ataotao foana mba tsy hampididoza ho an'ny fahasalamana karazan'indray ty asehon'ny tsirantsika ity elo animation kely fotsiny fa karakara le cocktail manaraka zay tsika teneko anareo teo hoe freedom jam amin'ny alalany indray ny safidiananay le hoe freedom jam ny ampy safidianana le anarana moa dia tsotra misy aminareo client tongeto manana etaeta hoe raha mba te hisotra n'le cocktail zay fa amin'le rhum prestige fa tsy amin'le rhum classique inona le izy misy ingrédient itovizan'izy dia tenentsika citron zao itovizan'izy avy eo vita citron dia mandeva le rhum kivona prestige tsika dia avy eo mividy cola aveke alefatsika le citron le citron somary pitseritsiky kely le citron manaraka anazy ny glaçon zay anisany mampangatsitsika satria rehefa misotro zava-misotro tsika ilaitsika mampangatsitsika izy amin'ity manaraka ity dia nampiasa akony doseur afahako mamatra tsara ny rhum tokony ataoko ao anatin'le izy misy fanitsina kely any fomba fitentsika matetika miteny hoe coupena hoe coupage matetika fitentsika tsy afaka atao tsony zany manokety miteny hoe coupena le izy any anatin'ny fikarakarana ny hoe rhum mety misy zay le atao hoe coupage zany fa eto dia allongena zany ny zavatra anankiray fa toira izay ny safidianantsika vera somary lava anaovana le izy ty le bicola vita le atao hoe freedom jam fa mbola asitsika fanendrona kely izy voalazatsika treny ampiandohana moa zany fa ilaina ny fahafinaretan'ny maso ny olona rehefa hisotronareo avy eo dia henonareo tsara ny fofon'ireo zavatra rehetra zay nafangaro tao zay efa teneko foana hoe mety misy fruit mety légume io mety misy jus de fruit ihany koa atambatritsika ao anatin'izy io freedom jam planteur zay indray nazo natolotra atsika manatena anareo namana isan-karazany mba ho tonga anandrana ny cocktail ito amin'ny cocktail café mbola misy karazany maro ninona zavatra ataotsika ka betsaka loatra tsara atao tokony izy efa tsy mety foana zay zany hoe rehefa misotro sika azo atao no misotro fa tsy azo atao no mamo marina fa tsy misotro zava-pisotro misy alcool ny barmanina rehetra eto amin'ny Jama Cocktail Café na ao amin'ny numéro 1 na eto amin'ny numéro 2 tsy fepetra ny takina akory zany fa fitondrantenan'izy tsirairay dia roso kokoa hatrany tsika ny eo koa ny maha standard ny Jama Cocktail Café ny animation satria ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy dia ny zavatra atoro ao dia misy ao ny bar restaurant tapas musique live dia eo amin'ilay izay resaka muzika izay ity manana an'ity scène lehibe ity izay ianimena mba ho afapony izay rehetra tonga tamin'ny Jama Cocktail Café Tamatavy antsoina hoe live musique indray ny fanentanana mozika no ireo mpanakanto manana talenta toa andry Jonathan Brunel mampiala volin'ny mpisakafo sy mpisotrosotro eto amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy rehefa ampianakaviana na maromaro kilongintsika tonga eto amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy misy toerana manokana efa voaomana ato asehon'ny volanantsika ia ohatrany amin'ny ankilanatsika rehefa avy nahita ny restaurant natao hoe fast food izy ty moa mbola projet anay vaovao dia hitatsika rehefa aoriana kely ao fa efa zao zay dia efa mampafantatra anateo ato toerana natao ho an'ny rehetra fa indrindra ho an'ny ankizy ho an'ny tanora toerana natao voatokana tsy misy alcool
ahafahan'ny be sy ny maro miala voly sy miala etaeta. Afaka maka aina tsara, afaka mipetrapetraka, toerana mangatsiatsika, misy séparation, afaka misy hoe ato ny olo-kafa dia eto misy olona iray, afaka miaraka tsara amin'ny fianakaviana, tsy misy manelingelina. Mifanila amin'ny ato ny botika, azo anjifana ireo vokatry ny dramo, azo atao fahatserovana sy voandalana. Ato ny botika Jama Cocktail Café numéro 2 izay mitondra ny anarana hoe Jama Premium. Ny botika moa izay mahastandarany Jama Cocktail Café entina ampirantianareo vokatra vita produit Jama vita malagasy izay tsara ihany ampahafantarana antsika moa dia afaka mirehare tokoa tsika satria maro ireo produit izay nahazo ny médaille à l'international na au niveau ny resaka qualité na au niveau ny resaka ny tsiro na ny eo amin'ny présentation. Ohatra amin'izany zao ity Vanilla Jam efa 10 ans d'âge à base na vanilla nahazo médaille d'or tamin'ny 2012. Izay maro tokoa isika malagasy nefa manjefa azy eny fa na ireo vahiny ary maro tonga taminay mankafy izany produit Jama izany. Eo ihany koa zao ohatra Vieux Rhum de Madagascar 8 ans d'âge. Izy ity dia vokatra vaovao vao novokarin'ny compagnie Vitsara dia afaka atao fanomezana no ireo endrika sy bika izay efa nomanina amin'izany. Misy ny cocktail surtout rehefa amin'ny fetim-pianakaviana izay efa vonona tonga dia azo sotroina ampandrosoantsika ny vahiny na ny fianakaviana. Ao koa ny rhum arrangé mampiavaka anazy indrindra à base ireo hanitra toy ny lavany, gingembre izay vita malagasy vokatra eto amintsika mbola manome mampisongadina trano ny vita malagasy itsika. Manana ny toy koa izay atao hoe clip. Afaka ataontsika fanomezana tsara na koa atao haingon-trano eny an-trano karazany maromaro ahitana ireo produit Jama rehetra. Manana ny crème izay coco punch, misy ny liqueur ho an'ireo izay surtout entina hikarakarana sakafo an'ireo renim-pianakaviana rehetra na restaurant izay afaka mampiasa izany. Ireo misy ny vin rouge dia manana koa izay vin blanc. Ny produit ato amin'ny botika Jama Premium Tamatavy dia mitovy ny any amin'ny botika Jama Cocktail Café Tana ihany amin'ny vidiny mitovy ihany. Miasa isan'andro ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy misokatra ho an'olon-drehetra, manome lanja ny maha malagasy ao anatin'ny fenitra avolenta na luxe ka maro ny mpizahatany vahiny voasarika manjifa eto. Tsy sakafo fotsiny fa hatramin'ny vokatra hitantsika teo. Ny concept Jama Cocktail Café dia mitovy na ny Antananarivo Ivandro na eto Tamatavy dia samy toerana atao hisakafoanana satria restaurant Jama Cocktail Café bara tapas ary cocktail mazava ho azy. Sakafo amin'ny restaurant izay isan'ny manana kalitao tsara ihany koa ny atao amin'ny Jama Cocktail Café na Antananarivo na eto Tamatavy. Toerana izay afaka ialana voly ho an'ny fianakaviana, mpiara-miasa, ny olon-drehetra zany mpizahatany mazava ho azy ao anatin'izao fandaharana izay anaovantsika izao fandaharana izao. Miezaka ny manome fahafaham-po an'ny mpanjifa izay mba hazakan'ny rehetra ny vokatra izay tsara avoakana eto satria misy kalitao na ny vokatra ao anatin'ny botika zany produit ao anatin'ny botika na ny cocktail eo amin'ny bara dia ezahanay mba ho zakany kamaroan'ny mpanjifa eto Tamatavy izany rehetra zany fa raha manamarika nareo dia azo jifaina tsara ny vokatra atao aminay. Maro ny karazan-dalonana azo raisiny eto amin'ny Jama Cocktail Café numéro 2 Tamatavy ankoatry ny fisakafoanana sy fisotrotroana mahazatra. Amin'ny maha-restaurant Jama Cocktail Café aty Tamatavy dia mandray ihany koa izay événement maromaro. Mikarakara izay événement à thème isaky ny week-end ny mpiara-miasa aminay eto amin'ny Jama Cocktail Café Tamatavy dia mikarakara animation à thème miaraka amin'ny artiste izay eto an-toerana ihany. Misy ihany koa rehefa misy ny fitadiavana fiara-miasa ohatran'ireo orinasa maro isan-karazany eto Tamatavy
efa nanao izany zay ny banky, ny société lehibe eto Tamatavy dia tonga miara-miasa aminay mandray koa zahay anniversaire, misy organisation événementielle rehetra zany dia afaka raisinay eto amin'ny Jama Cocktail Café amin'ny restaurant sy ahitanareo an'izao toerana malalaka sy scène malalaka izao dia raisinay atao amin'ny Jama Cocktail Café Tamatavy. Ento ary ny namany rehefa mpizahatany tonga eto amintsika fa sary tsara ho an'ny malagasy ny fananana sy fisian'ny toerana azo tsy faina tahaka izao eto Madagasikara, irariana ny hitarany amin'ny faritra hafa sy any ivelany. Koa manasantsika rehetra malagasy izay monina eto Tamatavy na ireo mpandalo eto Tamatavy na ireo miasa eto Tamatavy mba hitsidika anay akaty amin'ny Jama Cocktail Café eto Ampasimazava fa mba hanjifa ireo produit vita malagasy tena lafatra tokoa. Eo ihany koa ireo mpivahiny na mpizahatany na miasa eto Tamatavy dia manasa anareo izahay fa omena fahafapo tokoa. Saotra indrindra Zay ny azona tolotra anao tamin'ity androany ity isaorana ianao nanaraka fandarana hatramin'ny farany. Melony tena isarahantsika dia tsara mampafantatra antsika fa anisan'ny lokazo laurier ny voyage tout compris en Tuliara mandalo eto Antananarivo. Anisan'ny mandray azy ny hôtel Pao d'Or izay alorako anao fandarana androany mandalo ihany koa izy ao Fianaratsoa ary mivahiny amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy ireo site touristique mampalaza amin'ny faritra Tuliara. Mbola hoarantsika tao anaty fandarana zahatany mazava ho azy mahakasika izay voyage laurier izay satria ny ekipa moa dia anaraka azy hatrany ary mbola hoentina aminao ihany koa any amin'ny réseaux sociaux. Isaorana ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny fandarana zahatany tamin'ny fikarakarana ny concours meilleur guide de Diego iny voalohany amin'izany no fisiparitry ny fizahantany any Diego no fisiparitry ny fizahantany any Tuliara ihany koa izay andray à laurier any Tuliara. Ny association des tour opérateur professionnel de Madagascar nan top ny Jama Cocktail Café numéro 2 any Tamatavy, ny National Tourism Development, ny hôtel Pao d'Or sy ireo opérateur izay mbola andray à laurier. Dia mametraka amin'ny mandrapitafa ao aminao amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Velogno!